isaorantsika trany a ny ao ambony nanome izao andro lehibe izao a ho antsika rehetra. Manantitra ny fiarabana anao raha matoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny ankonanao amin'izao fantatrarana ny taona vaovao 2020 sy 2021 izao. Andriamanitra ny anafiery sy an'le fahasalamana feno anao ahafahanao manatanteraka izany adidy andraikitra makadiry izay napetraka ny firenena eo antsorokao izany. Mirary sotoko ary dia mirary taona maro ny fandimby ho anao sy ny ankonanao. Miarabanareo ihany koa ray aman-dreny tsy akanavaka na ara-panahy io na ara-drazana na ara-piarahamonina na ara-panjakana ary miarabantsika rehetra zay vorilany eto. Zavatra anankiroa ihany no amafisinay amin'izao fotoana izao. Voalohany dia makasitraka ary deraina ny fijoroanao raha matoa filoha andray an-tanana ny raharaham-pirenena amin'ny alala ny fananganana ny plateforme iarahanao amin'ireo ray aman-dreny ara-panasy ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena mba hafana mitady ny vahaolana eto amin'ny firenena. Izahay dia tsy mahita afa-tsy ny firesahana eo amin'ny latabatra boribory ataon'ny vahoaka malagasy, andraisan'ny vahoaka malagasy rehetra andraikitra anjara ho amin'ny famahana izao olana miatra amin'ny firenena izao. Ka dia mitaky izay, mangataka izay raha matoa filoha mba ianao no hitarika izany fikaonam-pirenena itadiavana vahaolana ho an'ny firenena izany. Faharoa manaraka an'izay dia tsy ilaza intsony zahay, tsy hitantara zava-misy zay iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria iainantsika iarahantsika mahita zava-misy. Tsy inona izany fa dia ny fahantrana lalina zay iaina ny vahoaka malagasy ary ny fanjakan'ny fahalovana. Ka dia misaotranao ihany koa raha matoa filoha amin'ny fijoroanao mitory ny fahamarinana, satria ny teny soratra masina fatatsika rehetra milaza fa ny fahamarinana manandrana ny firenena. Matoa ity firenena ity miletika isan'andro isan'andro dia satria tsy misy ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena nandritra zay 4 taona zay tompoka lasa tompoka vavy. Ka noho izany matoky zahay raha matoa filoha amin'ny mahaolon'Andriamanitra anao, matoky zahay fa ho tanteraka izany fahamarinana zany manomboka izao eto amin'ity firenena malalatsika ty. Ary zahay ao anatin'ny ACS na amical des anciens CST sénateur de Madagascar dia vonina tompoko anoana anao hatrany farany na ino na inona hiatra ho fampakakana izany fahamarinana zany eto amin'ity firenena malalatsika ty. Sotra tompoko la makasitraka tompoko la. Araraka ny fireheniko atia karaha ato amin'ny efitrano Andriamatoa Arfidy Ramanandray-be avy eo amin'ny ABC dia angaviana tanandrozy andraiky tenenaneto fa efa nahazo afatra hoe mba hangataka anjara fitenenana Andriamatoa Arfidy Ramanandray-be. Omenanao sehatra tompoko. Manakory aby tompoko ny zavatra ambara angamba nitsotra fotsiny ny fotoana ako nampianatra teny anglisy dia tamin'izany fotoana zany rehefa miditsy am-pianarana ka mpianatra teny anglisy dia ho zako hoe now put your pen close your English copybook and listen to me attentively. Fa atsika eny zay fa izao tsy manana English copybook nareo fa nareo eny
vilia misy vary a inona kobona aloha zany aloha zao vetivety fotsy ray maso vapa manjary tsy maheno tsara dia aveo ndray menimena hoe inona teneny teo ao a afaka manao zavatra anakorotsika mihaino dia mijery a ok alalana hoe a efa mikobona ve le inglisy copybook dia afaka miteka zany nareo rehetrarehetra ho amin'ny madame taony voninahitra lehibe ho any ngambany hoe nahazo anjara fitenena ohatsao tena marina tsy nagataka fitenena ary zay ny tsy nijanonako teo fa misy olona tsy fantako any ambadibadika any lavalava tanana be fa ny zavatra azoko ambara dia zao voninahitra lehibe ho any afaka miarapa ramatoa panina tratry ny taona efatra roapolo sy roa arivo ty amin'izao fotoana izao zava-dehibe satria miantony dia tsotra tena mitenenareo zahako mampianatra ako rehefa manao famakafakana dia zao zavatra nambarako tamin'ny azo mateo ny problème tsy mampandroso ny Madagasikara hatramin'izay mahatonga Madagasikara firenena malaka indrindra maneran-tany raha ny andranomasina raha vahoaka nanana sy ny sisa nefa mahantra indrindra latsaka fahadimy maneran-tany toy ny antony tsotra the right man is not in the right place nanambaran'izay teo ny namana musulmane fa tamin'ny fomba hafa no nolazany azy ny eto Madagasikara matetika dia tsy amin'ny toerana tokony isy azy no mipetsaka ny tsirairay ny tolo malagasy na ilana zavatsara mihitsy hoe raha kizitsilalao dia maninona ary ny tanora tsy titolepika dia ahoana ary ny anja ty tafasiry dia ahoana ary razana tsy hita maninona ndeza tsisy zay fa izao ny eto Madagasikara nisy olombavambahoaka rehetra eto Madagasikara satria resaka parlement resatsika isolombahoaka resatsika dia tsy mahalala akory ny akamarony hoe ina ny anjara asany zany isolombavam-bahoaka izany satria tsy nandalo te troary zareo fa tonga dia teny akatso dia teny tonga dia nahazo plasy tsy nalala hoe misy ny antsona hoe anjara asa lazaina fameno sy ny reny fameno classe de sixième mananao an'izany ry any na anao zava dia izao misy olombavambahoaka eto Madagasikara tsy solombavambahoaka mpanao lalàna no izy fa ndraindray adimo zare ary ambadika ary le accent dia lasa hoe mpanao lalana misy olombavambahoaka misy eto Madagasikara tsisy olombavambahoaka natao iteny zay ipety ny mpanatanteraka araka ny lampandrenany fa ny solombavambahoaka Madagasikara misaotra ministre misaotra betsaka monsieur le ministre fa dia tena ampony mangataka aminao ndray boary le tetezana ry aminao ary zany ny solombavambahoaka misy eto ny solombavambahoaka misy eto Madagasikara dia inona tsy natao hanao lalàna ho tsika teo a fa inona ny zavatra ataony mizara koveta dia mizara sio za tsy miteny ratsy zany dia mizara naga iteny aminakay misy fa dia izao inona ny nampiavaka sy nahasamihafa Andramatoa Panina Kristina Razanamahasoa inona nahatonga ny vahoaka malagasy a ny mpanao politika malagasy a ny mpandinika malagasy a ny communauté internationale nitodika tany amin'izany vehivavy zany tsy hoe bokony be zany tsy hoe tsaikely etsana be zany fa nanina nitodika tany amin'ny rehetra misy antony ao satria zany vehivavy zany no nametsaka voalohany teto Madagasikara mais qu'est-ce qu'on appelle la député inona tsy hoe solombavambahoaka solombavambahoaka voalohany tao anatin'ny antenimera-pirenena malagasy natao anatin'ny mouvance présidentielle raha ny tena metraka fa tsy solombavambahoaka ny IRD ny tenako solombavambahoaka ny TIM ny tenako solombavambahoaka ny tena fa solombavambahoaka ny Madagasikara ary mitondra ny aneran-tany ny alahelo ny malagasy ny fangirifirina manjady amin'ny vahoaka malagasy ny fahasahirana ny vahoaka malagasy netiny zany tsy nilatsaka ho azy avy any an-danitra toy ny avadako izany zavatra izany fa nisy ny toirany
ny vehivavy rehefa tsara taiza ary mahay mitaiza teny tao anatin'ny fahendrena ny jery ny manodidina azy ny fianakaviana aloha voalohany ny fokotaniny faharoa ary tonga tamin'ny resaka nasionaly dia za miteny aminao madame Panina tsy manomboka zao tsy antsoinao tsony hoe Panina ianao no tsy filoha ianao amin'ny intermiera-pirenena fa amiko manokana Arfidy Ramanandraibe dia filoha ianao 1 point c'est tout 2 point c'est tout 3 points de suspension 4 côtés makasakina tompona magatena tompona déjà tsisy makasitraka makatelina eram-po eran-tsaina n'Andriamatoa Arfidy Ramanandraibe mahatsiaritry ho very zay vehivavy fa ivahiny tsy andovolana aminao zay atao satria malahelo fa tsy manambola 20 millions d'ariary ilatsaka solombavam-bahoaka tompoko amin'izao fotoana izao dia miangavy ny solombavam-bahoaka Ianitra Razafymanantsoa andraiky tena naneko amin'ny anaran'ny miara-manonjy. Satandrivana le fitenenana raha 2 minitra tsy ho ampinay aloha fa dia anao tenin-draim-bava ao anatin'izay ny fiarabanitsika rehetra ary fifampiarabana tratry ny taona na tratran'ity taona vaovao ity ho an'ny ataonay filoha ihany aloha izy filohan'ny antemera-pirenena Panina izay mitarika atsika ary andrasatsika izay rehetra ho ataony anatin'izay tsy izy ireny efa no arabaina eto satria misy ray aman-dreny manodidina anazy ihany koa izay hery sy tanjany ary iankinany koa amin'izay rehetra ataony eo ireo ray aman-dreny hitatsika manoloana rehetrarehetra reo dia arabaina araka izany miteny amin'ny anaran'ny miara-manonjy izahay eto solombavam-bahoaka ny tenako solombavam-bahoaka ny tenako ary azo atao fa le an'ny solombavam-bahoaka miezaka ny manao ny asany maha-solombavam-bahoaka le tsy manao lalana nanala'le accent tsy nanala'le accent fa manao le lalana zany kanefa ny anjara biriky izay hoentinay eto dia afantatrareo isan'andro hiditra ny fahadimy taonany izahay nanao an'izao miara-manonja zao ary tsy moramora nanaovana an'izay dia ieto izahay efatra mianada ny anankiray any Tomasina satria androany no fotoana anaovana ny investiture an'ireo candidat ny vovonina firaisan-kina faritany Tomasina dia any zany député fidèle izay miaraka mimpopeo amintsika miara-mimpopeo aminay eto ihany koa fa izahay atsona andro dia andro atsona alina dia alina tsy miaraka amin'ny besimaro ary ao ariana ny Panina mandrakariva sy ny ekipa rehetra reharehanay zany manana Panina vehivavy zany mijoro nandrikitra ny fotoana rehetra na inona ny tsindry natao taminy na inona ny teny ratsy natao taminy na inona zavatra ratsy rehetra natao taminy fa io izy mijoro satria manana anay ihany koa izy ao anatin'izay dia ny zavatra ambara ao anatin'izay dia izahay dimy mianada miaraka amin'ireo teknisiana ao anaty miara-manonja zay Zokobe Ndrenjato, Zokobe Rodin Rakotomanjato, Zokobe Vonisoa Ndrenjato, Zandrilahy Erika ary député fidèle Razarapiera dia vonina amin'ny zavatra rehetrarehetra mahasoa firenena. Nanapa-kevitra alefa izahay andray anjara amin'ny fifidianana satria heverinay fa mbola zava-dehibe ho anay ny miverina atao amin'ity lapa-demokrasia ity. Ka noho izany ninona izay lalana alentsika eo
dia ao anatiny foana izahay tsy miala antsika menakavy dia irasoa indrindra mpanina matanja fa ao ny tomboombanao mandrakariva tsy avelany anderery ianao a fa misy olona be dehibe miaraka aminao ary misy miaro koa ao anatin'izany sotra tompoko. andray anjara fitenenaneto satria efa solombavam-bahoaka ihany teo dia miangavy any Andriamatoa Fetra Ralambozafy Malala razapololona azafady zay président-ny groupe parlementaire TIM andray fitenenaneto to. manolotra ny araba ary manamafy ny araba zay efa nataon'ireo namana rehetra ny fandily tato anatin' zao efitrano sy ny anivelany rehetra any. Voalohany indrindra dia fisaorana amin'ny anarany vondrona parlementaire tiako Madagasikara no hijoroanay efatra mianada eto ankehitriny. Fisaoranao iaho amin'ny fanasana Ramatoa Filoha Ray aman-dreninay voalohany ato amin'ny antemieram-pirenena ity. Tsara ifampizarana amintsika rehetra manatrika eto ny tsy tantara fohifohy tsotsotra nanomboka tamin'ny fotoam-piasanay na solombavam-bahoaka tamin'ity mandat ity dia raha nisy ny tamin'ny tantaran'ny firenena filohany zany antemeram-pirenena zany lany 100 isan-jato ny solombavam-bahoaka dia Ramatoa Filoha Christine Razanamahasoa. Ny faharoa dia fisaorana ihany koa no atolotra azy satria nanome ny toerana ho anay izy na ao anatin'ny vitsy anisa ary izahay dia tsy navahany tsy natao zanak'ala hafa fa tena lampany demokrasia marina no nataony ary nampiariny zany ary nasehony tamin'izany fanomezana anjara toerana ny solombavam-bahoaka TIM ao anatin'ny vondrona parlementaire TIM zany makasitraka indrindra Ramatoa Filoha. Ka noho izany indrindra amin'ny tolon-taona tahaka izao Ramatoa Filoha dia fifaliana ho anay atsy amin'ny fifaliana ho anay ny mbola mifanatritava amina ray aman-dreny velonay na somatsara ray aman-dreninay ianao ray aman-dreny iombonana na iarahany rehetra mahalala fa vondrona samihafa no nivoantsika amin'ny mahasolombavam-bahoaka. Ka dia amin'ny anarany vondrona parlementaire tiako Madagasikara manolotra zavatra kely varaveto fahatsiarovana ombany firaritso anana fahasalamana min'Andriamanitra hery afahanao mbola manohy satria fantatray ny fanindrina tsara ao anatinao miaraka amin'reto ray aman-dreny manoloana eto ety ambony estrade ety sy reto manatrika rehetretona sy ny any alatrano rehetra any amin'ny hoe misy ny fanindrina tsara ao anatinao dia ny natsarana ny fiainany vahoaka malagasy ary ny zavatra ny arahanay sy Ramatoa-panina ary solombavam-bahoaka anankiroa menadafa tany Maorisy volana vitsivitsy lasa izay dia famahana ny olana ateraky ny krizy izay ao aorian'ny fifidianana famahana olana ka izy ny nitarika anay tamin'izany délégation zany ary fotoana mitotona tsara araka ny fomba fiteny zany atao hoe fiofanana séminaire nalehanay tan'izany no ianao Ramatoa Filoha dia misaotra betsaka mahelezandrindra misaotra tamin'ny fanasara dia hotsody hatramin'ny farany ny fanindrina tsara ka sainareo tanterana miaraka amin'ny vovonana FFKM ny ray aman-dreny ara-drazana ianareo ray aman-dreny rehetra misy atao amin'ny firenena na amin'ny endrininona dia mirahaso indrindra misaotra antsika rehetra naritra ny hainy tompoko misaotra tompoko. Averiky kely angambany ireo andray fitenenana mialohany andraisan'ny Ramatoa Filoha nantenim-pirenena rehefa avy eo isy solitenan'ny tanora ilazany maharary azy ireo amin'ny tsy fananan'asa sy ny olana mianjady aminy. Isy ihany koa ny avy eo amin'ny antoko OHT avy amin'ny HPM azafady indrindra tompoko hery politika mitambatra amin'ny alalan'ny Monsieur Norbert Razanak'olona nandray fitenenana rehefa avy eo dia andray fitenenana eto koa ny avy eo amin'ny anjery manontolo
teatemy marimarina kokoa amin'ny alalan'Andriamatoa raha mamonjy so Florentin Pascal ao amin'ny syndicat F3FM solontenan'ny retraité mpiasa-panjakana manerana ny nosy membre du comité national retraité de Madagascar. Izy moa zany ilaza ny fahatapahany karaman'ireo retraité rehefa avy eo sy ny maharary azy ireo dia raha ohatra ka sendra misy adino dia mba azafady mba hiteny eo amiko eo tsy hisiny fifanomezantsiny fa raha tsy diso ny fitadidiko ireo ngamban'izany sisa no andray fitenenana eto dia iroso amin'ny fomba fiarabana nentim-paharazana izay tsisy ny maharatsy azy rehefa avy eo dia zay raha matompanina vao andray fitenenana farany toboky lasy toboky vavy mankasitraka eto zany dia manararatra sahady ny solotenan'ny tanora amin'ny alalany Rakoto Malala Jean Raoul solotenan'ny tanora. Tsy adinoko ny MFM amin'ny alalany Monsieur Richard Ramatoa ataona hoe reny zay miteneny indray aman-dreny teo hoe filoha fa moatsony foana ianao hoe panina satria izay no mahazatra. Miaraba manokana anao izay, miaraba ny ankonanao ihany koa, miaraba manokana koa ireo iray aman-dreny ara-panasy ara-drazana zay tonga eto, miaraba ireo iray aman-dreny ara-politika, miaraba ny iray aman-dreny rehetrarehetra zay tsy akanavaka zoky zany iray aman-dreny. Ety am-piandohana dia maneho ny fialan-tsiny satria zandry zanaka kely bitika ary tsy tokony hitsangana manoloana nareo iray aman-dreny kanefany noho ny adidy amanandraikitra zay nomeny reto namana zay soloko tena eto ny tanora eran'ny Madagasikara Ramatopanina no hitsangananay 5 mianadahy 4 mianadahy ety ambony ety. Miteny tokoa ny tenako Menabe no nopoirana Morondava nefa hoe ny olombelona valo lafy dia mahazo atagna fianara ihany koa ny tegnanay sady fianara ro Menabe. Nisy resaka teo zay noetiny Zokobe ray aman-dreny teo zay mifampiresaka zay mirahalahy mianaka mikasika ny Menabe dia mpanetretena. Efa nisy fotoana nitatanako ny lakan-drano ny Dabara na filo ny tatana zany tamajotra ny Dabara zany tao faritra Menabe ary misy ray aman-dreny ny Menabe to malala zany fantatra ny olana sedraina eran'ny Madagasikara manoloana ny tsy fisian'ny asa any tanora manoloana ihany koa ny fanilikiliana satria anisany efa heninay tamin'ny zazanay dia hoe amin'ny taona 2002 amin'ny taona 2003 dia andro ny tanora tsaika taona 2004 tsika zao efa manomboka misy voly fotsy izahay reto nefa dia mbola anjoro mbala mihono hoy fivolana aminay Menabe any. Ny tiana tongavana Ramatoa satria reny ianao mitodika aminao izahay tao anatin'ny C11 izahay reto tsisy tsy nahinay ngambandreo candidat reo sy ireo député reo mitolona mahita ny zavatra tsy marina eto amin'ny firenena mahita ny zavatra tsy mandeha amin'ny zelony eto amin'ny firenena izay nefa ny raha tanora tsy nieritreritra mihitsy nitolona hoe hitady seza na hitady plasy zay manko malaza amin'izao fotoana raha hitolona dia te ho hita dia mahazo seza dia mahazo plasy dia fermer la bouche. Ny anay tompo dia manana fomba fijery izay tanora hoe izao firenena izao raha tsy isika tanora no mitsangana mifanohana amin'reto ray aman-dreny reto dia mivarina ny akady ny taranantsika zany hoe fa tsy ho anay tsony ny tolomanay izao fa ho an'ny taranaka kitso manjafinareo Ramatopanina. Misy ny anaran'ny fikambananay izay efa plateforme izy ity Association des jeunes dynamiques de Madagascar mivondrona ao anatin'io zafato io fikambanan'io izahay amin'ny lafy valonosy ao ny ara-tsosialy ao ny tanora mpanao politika ao ny tanora mpianatra ao ihany koa ny tanora mpanao mpiasa-panjakana mpanao fanatanjahantena izay mivondrona ao anatiny atao hoe Association jeune dynamique de Madagascar. Manana eritreritra izahay mba hanova hitondra anjara briky amin'ny fanovana ny tantaran'i Madagasikara sy ny firenena ary efa manana ny vina mahakasika an'izany izay tanora ka raha sitraka ao Ramatopanina dia mangataka
ny fionana aminareo ray aman-dreny isanambaratonga indrindra fa mivatatenanao mba handray anay hitondranay zany anjara biriky sy sosikevitra anay zany. Ety-pamaranana ny olany tanora rehetrarehetra eto Madagasikara dia tsy fisian'ny asa. Za mitodika amintsika tanora izay mitaraina lava